lalam-panorenana indray no loha hevitrintsika amin'ity herinandro ity. Hainao ve hoe inona ny atao hoe lalam-panorenana? Atao hoe lalam-panorenana dia lalàna atao hifihezana ny eo amin'ny fitondram-panjakana, hifihezana ny tany sy ny firenena hoe inona no hitondrana azy, ny rafitra misy hoe misy président, dia misy solombavambahoaka, dia misy antemin'eran-doholona, dia mipetraka eny amin'ny fokontany sy ny commune rehetra rehetra. Izay ny atao hoe lalam-panorenana, lalàna mandrafitra an'ireo fampifehezana ireo. Lalam-panorenana raha ny fahazoako azy dia avy amin'ny teny hoe lalàna fanorenana. Izany hoe fanorenana zavatra ny fanjakana anankiray zany ilay izy. Dia raha ao anatin'izay daholo amin'izay zavatra mifehan'ilay fanjakana rehetrarehetra satria hoe fanorenana fanjakana ilay izy. Ny atao hoe lalam-panorenana amiko dia lalàna mifehy firenena iray. Amiko aloha izao natao hoe lalam-panorenana dia ratsy natao hifehezana ny fitonja-panjakana. Izay aloha ny fahalalako azy. Misy andiny fantatra mitarika amin'ny fampandrosoana na mitondra tombotsoa amin'ny fiainantsika isam-batan'olona ve ny lalam-panorenana? Raha hoe tombotsoa an'ny isam-batan'olona angamba, ilay lalàna natao hifampifehezana fa tsy hoe natao hampandrosoana. Tsy programa zany ny lalam-panorenana, izay angamba tokony ho fantatsika, fa tsy tokony hipetraka loatra angamba izay fanontaniana izay, fa tsy programa ny lalam-panorenana, fa hoe mitarika ho amin'izay ve ilay izy, mitarika ho tombotsoa an'ny isam-batan'olona. Dia izaho aloha tsy dia mahita loatra hoe miteraka fampandrosoana ilay lalam-panorenana, fa atao hoe fampifehezana amin'ny ankapobeny angamba ilay izy. Amiko aloha misy mitondra ihany, fa misy ny sasany tena tsisy hidira mihitsy. Dia lalam-panorenana raha misy tsy mahalala akory ny olona hoe zaka manana zo ohatr'izao, zaka manana zo ohatr'izao, lasa ohatran'ny hoe forme fotsiny zany sisa ilay lalam-panorenana fa tsisy fiantraikany any amin'ny vahoaka ilay izy. Tsy dia mitondra tombotsoa izy aloha zany satria lalàna napetraka hifehezana fotsiny. Amiko manokana aloha ratsy natao hifampifehezana ny fitondram-panjakana. Izay no fiheverako anazy. Fantatrao ve ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana malagasy? Mba lazao raha fantatrao. Le andininy voalohany misy aloha zany ilay hoe préambule na ilay savaravina amin'ny lalam-panorenana, tsy haiko na inona tianareo anontaniana, fa ilay savaravina zany manao an'ilay hoe sotoavana malagasy, repoblika Madagasikara, ohatran'izany, izay ny anaran'ny fitondrana misy eto. Fa ny andininy voalohany indray dia ilay hoe tsy azo amidiny tamin'ny firenena malagasy, dia efa namaky mihitsy tena namaky. Fa izany hoe tsy ho hay tsenjery ilay izy satria misy andininy 220 amin'ny lalam-panorenana, dia tsy fantatra daholo izay fa ny andininy voalohany fantapatatra any ilay andininy voalohany. Ilay hoe tsy azo amidiny tamin'ny malagasy fa amin'ny malagasy tsy azo sanday vola, tsy azo mena amin'ny vahiny. Izay ilay andininy voalohany raha ho an'izay tsy mahafantatra. Saotra tompoko. Tena tsy mbola namaky mihitsy tsy fantatry ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana. Zany zao tokony ho fantatry ny isaky ny isam-pokotany zany tokony ho fantatry ny olona mpifidy. Dia nefa tsy le izy lasa ambony be fotsiny, nefa le vahoaka ambany be tsy raharahiny vahoaka an'le izy akory zany, nefa le vahoaka tokony voakasika voalohany amin'le izy. Fa hoe lalam-panorenana le izy. Eny fantatro fa tsy tadidiko. Raha amiko manokana aloha tsy fantatsay vahoaka mihitsy ilay izy satria tsy miparitaka ilay izy moa, tsy miparitaka eraky ny fokontany zany ilay izy. Dia tsy hitanay ilay izy hoe inona no tokony hafantaranay ilay izy.